fiainako tamin'ny izaho mbola tsy nafiditra tamin'ny lycée zany nianatra. Rehefa tsy hianatra dia lalao laboly sy kilalao isan-karazany. Nahafantarako ny misy lycée zao misy mpanentana eny aminay radio zany dia miasa tamin'ny journaliste. Dia tiako fantatry zany ny journaliste. Ny tanjoko zany dia hanentana ny ankizy tsy mianatra ary ny tiako hanarin'ny ray aman-dreny ny zaza mbola latsaka mivalao 10 taona mba tsy hianatsareka sady tsy ho bevoka loatra. Ary kosa ny zaza manomboka amin'ny tao jusqu'à 10 taona tokony ampidirina amin'ny école.